Avelomboly izay fiverenan'ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny FMI izay hoy Andriamato Serge Rader tompona andraikitra avy eo anivon'ny PGDI toky ho an'ireo manam-pikasana hampiasa vola eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa izany raha ny nambarany. Zava-dehibe ny fiverenan'ny fiara-miasa ao Madagasikara sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI hoy Andriamato Serge Rader. Araka nambarany dia anisan'ny dingana ahafahana mamerina ny fahazotoan'ny mpamatsy vola izany. Zava-dehibe izany satria rehefa misokatra ny fifanarahana amin'ny FMI moa izany dia matetika ny mpamatsy vola ny investisseur privé raha mijery ny FMI koa tsy hoe ny partenaire public et financier sahalan'ny Banque mondiale sy ny bailleurs hafa rery ihany manaraka ny FMI hatramin'ny investisseur privé raha manaraka ny fa rehefa miteny ny FMI hoe milaminy Madagasikara ary sototo tsara investissement ao milamina fomba fitantanana fitantanana macroéconomique moa izany dia mampahazoto ny investisseur. Momba ny fandarana asa fampandrosoana tanterahan'ny fanjakana dia laza Andriamato Serge Rader fa na mbola tsy voafaritra amin'ny fomba ofisialy izany dia efa misy ny asa tanterahany PGDI. Ity farany izay tetika asan'ny gouvernemanta malagasy eo ambany fehin'ny fiadidiana amin'ny primature ary arahana amin'ny banky iraisam-pirenena mikasika amin'ny fitantanan-draharam-panjakana. Mety mbola tsy misy programme officiel angambany fa na zany ara ny fotoanan'ny transition teo iny zany nanarotana ihany zany mba ahafahana mieritreritra zany raha ny anay tato amin'ny PGDI aloha zany ny azo lazaina manokana dia hoe misy le asa natao zany nandritra n'le talohan'ny fifidianana reny zany dia azo lazaina hoe fanomanana n'le fahatongavan'ny mpamatsy vola ihany satria eo zany no ahafahana manandrana ny fomba fiasa isan-karazany ahafahana zany manitatra anazy rehefa avy eo ohatra zao hoe misy appui ataonay amin'ny commune zao ohatra amina 123 commune io andrana zany ataonay opération communale d'appui intégré amin'ny commune io zay ampiarana ny budget participatif ampiarana ny atao hoe recensement fiscal combiné à la sécurisation foncière misy ataoko hoe fitaovana maromaro izay ampiasana zany anam'ireo 123 commune nareo raha ohatra zany mandaitra tsara hita fa mandaitra tsara sy fomba fiasa io dia azo atao lesona tsara zany ampiarana anazy raha ny Madagasikara manontolo. Misy ohatra ray koa zao eo amin'ny commune urbaine Majanga zao izay atomboka ohatra hoe fampiasana ny téléphonie mobile afahana mandray ny vola mandray ny recette fiscale ny commune zany expérimentation aloha natao amin'izao fotoana izao fa rehefa hita hoe mandaitra ilay izy ataoko fa tsy olana mihitsy ny manitatra an'izay zany rehefa indrindra moa zany fa rehefa miverina ny fifanarahantsika amin'ny mpamatsy vola rehetra. Arak'izany dia nisy ny famolavolana tetika asa ary fampiarana izany efa mitanterahan'ny PGDI ary heverina ny taran'izany rehefa miverina tanteraka amin'ny famatsim-bola iraisam-pirenena.